inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotam-penaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy meolanja ny fiainanao. Mitondrantsika ny androany atalata fa 15 volana febroary 2024 sy 2025. Ny lohahevitra izay nety mpanompon'Andriamanitra dia ny hoe tsy miasa amin'ny fihetseham-po izy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe rony amin'ny fahafahana ary indrindra misaotra pasteur Kristo Kilome nanome anay alalana indray amaky ny Rhapsody androany. Ny lohahevitra ao amin'ny andiny soratra masina nokafany azy dia amin'ny Jaona 7:20 andiny 20 izay mivakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany androany dia fantatrareo fa Izaho ao amin'ny Raiko ary hianareo ato amiko ary Izaho ao anatinareo. Ny fanazavany dia ao paragrafo 2 manao hoe ndray mandeha aho dia nanontany olona iray hoe manahoana ny herin'Andriamanitra ary aiza no atsapanao azy? Tsy afaka nilaza izy. Nanomboka nanazava izany amin'ny ary aho afaka manana fahatsapana amin'ny vatantsika isika ary mahafantatra fa herin'Andriamanitra izany. Afaka manana fahatsapana ao amin'ny tanana ary mahafantatra ny herin'Andriamanitra izany. Fa izao ny fanontaniana ahoana ary tsy mahatsapana inona na inona ianao? Midika izany fa tsy eo intsony. Midika izany fa tsy eo intsony Andriamanitra sa tsy eo ny heriny? Eo no tsy hitan'ny olona maro be ny valiny. Rehefa mahatsapa ny heriny na ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia tsara izany. Saingy tsy tian'Andriamanitra hatsapa na inona ianao mba hafantaranao fa miaraka aminao sy ao aminao ao anatinao izy. Io fiakinan-doha amin'ny fahatsapana io dia amin'animba ny finoana maro tsy miasa amin'ny fahatsapana izy. Ny nano izy amin'ny fanazavana dia amin'ny paragrafa 3 dia hoe ao amin'ny testamenta vaovao dia tsy misy samihafa na mahatsapa ny hery na ny fanatrehan'Andriamanitra ianao na tsy. Efa imbetsaka ao nahatsapa ny herin'Andriamanitra ary nisy fotoana tsy nahatsapako na inona ihany koa. Saingy nahazo vokatra tsara be toy ny tamin'ny fotoana nahatsapako azy satria takatro fa tsy misy fandraisany amin'ny fahatsapana izy. Fantaro ary fa mitoetra ao anatinao ny fahafenoany ny fanahy masina ary tsy miova amin'izay fatra izay. Tsy hoe miabebe koa Andriamanitra dia tsy mitombo na mampiena ny tenany ao anatinao. Mitoetra ao anatinao amin'ny fatra feno izy. Aleluia. Fantatrao ve fa tsy mihoatra noho ny ao anatinao Andriamanitra any an-danitra? Ianao no taberna kely velona, fonenany ary fohibeny ao aminy ianao ary ao anatinao izy. Aleluia. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia lasa fonenany ianao. Amen. Ary nanjary fonenanao izy. Aleluia. Miaina ao aminy ianao ary ao anatinao izy. Namaranany azy amin'ny fanazavana manaraka dia hoe nahatanteraka ny nofon'i Jesosy Kristy tao mivavaka nataony tamin'ny ray izany araka ny voalaza ao amin'ny andiny fankafana manao hoe Izaho ao amin'ny Raiko ary hianareo ato amiko ary Izaho ao aminareo. Ny fanahy masina no nanatanteraka izany. Tsy misaraka aminy ianao koa aza miantehitra amin'ny fihetseham-ponao amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra miantehera amin'ny teniny. Andriamanitra dia fanahy. Tsara ho mandrakary izay ry ava-malala ary mifandray aminao amin'ny fanahinao amin'ny alalan'ny teny izy. Raha takatrao izany dia hiova tanteraka amin'ny fiainanao manontolo. Ny fanomponao, ny fiainam-bavakao, ny fanompom-pivavahanao, ary hiaina isan'andro amin'ny voninahitra sy ny fanapahana ary ny fahatsarana ianao voninahitra ao an'Andriamanitra. Ny fandalinana izay voalaza tamin'izay dia ao amin'ny Romana 7:5, Filipiana 4:7 ary Jaona 4:12 ny 4:19 ka hatramin'ny 7:20. Iarivavaka siako manasa antsika rehetra iara-merina izao vavaka izao. Velona amin'ny Kristy ao. Ary Kristy velona ato anatrika. Izao ny fonenany. Ary izy no fonenako. Mandeha amin'ny fahazavany mahiray ahy. Sy izy aho. Ny fifandraisako sy ny fiombonako aminy dia mitombo sy be voninahitra mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
dia amin'toy ihany drafitra famakina baiboly mandritra ny herintaona no amin'ny andro an'io a marika toko voalohany diny faraiky amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo sy Levitikos toko fahavalo dia misaotra betsaka antsika rehetra ho voninahitran'Andriamanitra irery any. Inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotam-penaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy, meu lanja ny fiainanao.